Dia faly-miarabantsika rehetra indray amin'ity androany ity a. Androany dia manohy tsika niresaka zay efa nitohizana zay efa natomboka maly moa zany maly, dia niresaka tsika hoe fahavalo efa resy ny devoly. Androany koa tsika dia iresaka ny hoe tsy omniprésent ny devoly. Tsy omniprésent ny devoly, sujet anankiray izay mila azo tsara ty zavatra anankiray ity, satria anisan'ny mahadiso hevitra ao anatin'ny kristianisma ny tsy fahalalana ny ty fahamarinana ity hoe tsy omniprésent ny devoly. Indraindray tsika mieritreritra, ary io ny tena anisan'ny olona ny kristianisma, indraindray tsika mieritreritra ny kristianina matetika amin'ny zavatra rehetrarehetra, misy zavatra misy isaky ny zavatra rehetrarehetra zay tenenina, zavatra rehetrarehetra zay atao dia mahita devoly amin'ity zavatra rehetrarehetra ity. Dia androantsika zany iresaka hoe ny devoly tsy omniprésent, contrairement mifanohitra amin'Andriamanitra, zay Andriamanitra, ny fanahin'Andriamanitra dia omniprésent. Ozy izy niteny ao amin'ny Job, niteny ao amin'ny Job, ny Job ny andininy voalohany, andininy fafito, dia zao niteny ao hoe: dia ho Jehovah tamin'ny Satana, avy taiza ianao? Dia namaly an Jehovah Satana ka nanao hoe: avy nizahazaha teny amin'ny tany aho, izy ka mivezivezy teny. Avy nizaha teny amin'ny tany ka nivezivezy teny. Zany hoe ny devoly zany mivezivezy. Ny devoly zany tsy omniprésent, tsy hoe eo amin'ny toerana ray dia misy devoly eo, dia eo misy devoly foana, tsy marina zany. Mila azontsika tsara zay zavatra zay hoe ny devoly tsy omniprésent. Ny tenin'Andriamanitra raha teo any amin'ny epistily Petera, raha tsy diso no teny anazy, dia ozy izy hoe ny devoly fahavalonareo izy dia mandehandeha mierina tahaka ny liona mitady zay arapany. Zany hoe ny tena marina zany ny devoly zany dia mandehandeha fa tsy omniprésent. Ao anatin'ny fampianarana kabale juive, ao anatin'ny kabale juive dia ao anatin'ny occultisme moa zany misy an'ilay antsoina hoe incantation des 72 anges. Incantation des 72 anges, afaka jerentsika amin'ny internet zany. Ny fampianarana ao anatin'izany dia hoe ry zalahy zany dia miantso anjely, misy anarana ange 27 ao anatin'ny kabale juive zany. Za tsy sanatria hoe mampianatra anina zany, fa itenenako anareo fotsiny hoe ohatry ny ahoana le izy ao anatin'ny kabale juive dia misy incantation na 72 anges. Dia ireo 72 anges ireo samy manany ny anarany, dia samy manany ny ora andalovany. Rehefa jerentsika zany le izy manany ny ora andalovany izy dia ireo 72 anges ireo dia samy manany hoe ty ange na prospérité, ty ange na zao, ty ange na zao, ty ange na zao. Ny tena marina dia izao, tsy ange loatra izy ireo fa ange déchu, ange déchu. Ny ange, ny anjely, raha ny tena marina dia fanahy manompo izy ho an'ny olona natsoina andova fitahina. Ndikany hoe ange dia messager de Dieu, iraka Andriamanitra, iraka. Dia tahaka ny anjely Gabriela, iraka Andriamanitra ohatra izy nanambara tamin'ny Marie ny fahaterahan'ny mpamonjy. Dia ny ange Gabriel, raha ny tena marina, ny ange, raha le ange zany le messager de Dieu, tsy azo atao incantation satria Andriamanitra ny maniraka azy. Fa le ange resahantsika eto, ilay ange déchu, zany hoe le devoly zany dia misy incantation mihitsy atao aminy, manao incantation zany. Dia zay mbola miverina am'le izy afaka mijeritsika ho an'izay karokaroka, afaka mijeritsika any amin'ny internet any misy ny antsoina hoe invocation des 72 anges. Invocation des 72 anges, dia misy anarany ao misy ny ora fandalovany,
de misy ihany koa ao anatin'izay hoe ty ange momban'izao ty ange momban'izao fa ho faitsany izy ange déchu izy zay zany aloha ny tiako apetraka ety amin'ny voalohany ety izay tsy maha amin'ny présent devoly zay tsy maha amin'ny présent devoly zay no mahatonga hoe raha mijerytsika ny culte satanika rehetrarehetra ny culte rehetrarehetra ny fanompona sampy rehetrarehetra de tsy maintsy manao incantation aloha miantso fanahy izy miantso fanahy manao incantation izy aloha de rehefa manao incantation izy zay vao manomboka ny rituel sy ny fombafomba rehetrarehetra ao anatin'le culte zay ataony zany ao anatin'le rituel zafady tsy culte rituel zay ataony manao incantation izy aloha etsetratsetra tsy aritra zay no mahatonga na tsy de d'accord loatra amin'ny fiantsona fanamasina satria ny fanamasina dia omniprésent ny fanamasina de tsy antsoina fa ny fanamasina mazava be ny teny Jesosy Kristy rehefa ny teny tamin'ny mpianatra izy de ozy izy hoe tsy amelanareo kamboty aho izy vetivety foana de tsy ahita zao tontolo zao fa ianareo izy ny ahita satria velona de velona koa ianareo zany hoe ny fanahin'Andriamanitra zany dia présent eo amintsika omniprésent contrairement devoly ny devoly tsy omniprésent ny fanahin'Andriamanitra omniprésent araka ny tenegniko teo zay tsy de tena madaccord ana mety misy explication théologique moa zay tsy dirako tsy mampanininy zany fa tsy de d'accord loatra amin'ny hoe miantso ny fanamasina midina ny fanamasina sy ny zavatra ohatran'izany satria ny fanahin'Andriamanitra de velona ao anatintsika ny fanahin'Andriamanitra de ao anatinareo ny fanjakan'Andriamanitra izy ao anatinareo zava-miafiny zany Kristy ao anatinareo zay fanantenana sy voninahitra ny fanahin'Andriamanitra tsy mivoaka sy miditra fa ao anatitsika velona ao anatsika ary ny fanahin'Andriamanitra mameno sy manenika ny toerana rehetra zavatra samy hafa be zany mila azotsika zay aloha hoe ny devoly tsy omniprésent fa Andriamanitra kosa omniprésent mila mazava izay fahamarinan'izay ary mila azotsika tsara zay fahamarinan'izay fa raha vao tsy azotsika zay de lasa hita devoly fontsika eny am'izay zavatra rehetra ataotsika rehetra lasa hita devoly nefa ny devoly tsy omniprésent dikan'izany ravana de zao raha tena azotsika tsara zay zavatra zay ny fandroana devoly amin'ny toerana anankiray de tsy de misy antony loatra tsisy antony tsisy fondement théologique ny fandroana devoly amin'ny toerana anankiray ohatra hoe misy toerana anankiray zao ohatra de roana devoly ny toerana anankiray satria ny problème ny devoly tsy omniprésent ny dikan'izany zany na androka devoly eo arany ianao izy rehefa tsy eo izy de ina moa no roanao eo tsisy ny aninonao roanao eo tsisy na inona roanao eo ary zay mihitsiny mitodika manokana za fifoazana ary za mirevendique fa za mbola fifoazana raha misy fifoazana zany isan'ny roapolo taona fifoazana ny ainako zany nandalovako zany dikan'izany de zao tsy ny toerana no important tsy ny toerana no important ny devoly enge mety any am-piangonana ny izy no mipetraka raha ny volony zanak'Andriamanitra kosa izy de eo koa Satana raha ny volony zanak'Andriamanitra de eo koa Satana donc ny devoly tsisy hoe eto ny toerana misy ny devoly tsy omniprésent mbola averiko tsy indriko satria tsy azo tsika saina tsara hoe tsy omniprésent io devoly io fa ny tenin'Andriamanitra de mazava tsara hoe na any amin'ny Job efa mivakiko teo hoe avaisanao Satana ozy izy Andriamanitra de ozy izy ny devoly hoe avy nandeha teteny amin'ny tany teny ozy izy ny zaza nandehandeha ny zaza ny teny rehetra teny
de any amin'ny epistely koa mazava hoe devoly fa valonareo de mihery mandehandeha miherina tahaka ny liona mitady zay arapany zany hoe mivezivezeny izy zany vezivezeny ary zay ny mahatonga zay mahadevoly azy moa mazava ho azy en errance amin'ny teny frantsay ifonako fa tsy hitako moa zay iteny aminazy amin'ny teny gasy en errance vooziny izy ho en errance de ny dikan'izany zany de izao tadio tsara ndraindray koa tsika mieritreritra fa itsika ny zavatra rehetra ataotsika dia ny fisainatsika de eritreritsika hoe fantatry ny devoly ny zavatra rehetrarehetra ao am-potsika de eritreritsika hoe fantatry ny devoly diso zany raha sanatria zany ny marina de potikitsika fa tsy marina zany akoatran'le zavatra efa nazavaiko maly hoe ny devoly efa fahavalo efa resy ny devoly tsy mahalala an'izay ao anatin'ny fotsika Andriamanitra mampandinika ny vo sy ny fo Andriamanitra ny mandinika ny momba antsika satria izy ny tenin'Andriamanitra hoe dinio ny foko dinio ny momba rehetra vo na ny fipetrako na ny fitsangako izy fantatrao avokoa ny fanan'Andriamanitra ny malala an'izany Andriamanitra ny malala ny ao anatin'ny fotsika tsy miloka Andriamanitra ny malala ny momba antsika rehetrarehetra ny devoly tsy malala an'izany ndraindray mantsika tena mametraka ny devoly amin'ny toerana tsy tokony ho izy any mihitsy mantsy le zavatra tiako heviana hoe apetrakatsika amin'ny toerana tsy tokony ho izy loatra le devoly ametsika lasa ometsika voninahitra ilay devoly lasa hieritreretsika hoe tsika miady amin'ny devoly zay foana moa le efa niteny an'izay ao omaly mieritrerittsika hoe miady amin'ny devoly de tsika no armée de Dieu non efa resiny Jesosy ny devoly efa resiny efa niteny izy hoe indro eo amiko efa eo amiko izy ny fahefana any an-danitra zay dia tany efa resiny Jesosy Kristy ny devoly efa resy mila azotsika tsara zany ny dikan'izay zany aza mametraka zay nge le dikan'le tenin'Andriamanitra aza manome fitoerana ho an'ny devoly ny zavatra fantatry ny devoly hita ny devoly de tsy ny ao anatin'ny fotsika tsy mahita an'izany ny devoly tsy fantatry ny devoly ny ao anatin'ny fotsika tsy fantatry ny devoly ny ao anatin'ny saitsika tsy fantatry ny devoly zany ny zavatra fantatry ny devoly hitany detekteny de niovitra anatitsika ny vibration atsika zany io hitany devoly tsy anazavabe moa satria efa nisy vidéo raha mety de caro izay vidéo zay fa nazavan'izay tany aloha ny vibration antsika no hitany devoly tsika rehefa malahelo hitany devoly tsika rehefa tezitra hitany devoly tsika rehefa ao anatina vibration na amertume sy le toe-po maloto isan-karazany iny ny detekteny iny tsy le ao anatin'ny fotsika no hitany fa lay ovitra avoaka n'lay alahelo eo amintsika lay ovitra avoaka n'le fahatezerana lay ovitra avoaka n'le fialonana mamoaka ovitra tsinontsika rehefa ao anatin'ireny toe-po maloto reny dia reny no hitany devoly de reny no squateny zay zany mila azo zay tsy anazava lavitra be an'izay ao satria tsy izay loatra ny tiako azavaina amin'ity androany ty fa efa nanazavana misy vidéo manazavana zany momba andresiko hoe vibration énergie démonologie de afaka jerentsika zay zavatra zay fa ny zavatra tena tiako heviana androany de hoe tsy omniprésent devoly ny dikan'izany de zao tsy misy dikany ny fandroana devoly amina toerana anankiray tena tsisy dikany satria ny devoly tsy mitoetra amina toerana ohatra n'Andriamanitra tsy mitoetra amina toerana Andriamanitra ny izy tsy mitoetra amina toerana natao tanany ozy izy Andriamanitra rehefa namorona ny tempoly rehefa nanangana ny tempoly tao Jerosalema Solomon de ozy Andriamanitra hoe trano ohatry ny ahoana ozy izy ny ataonao trano ohatry ny ahoana ny ataonao lanitra ozy izy ny seza fiandrianako ny tany ozy izy ny fitoeran'ny tongotra trano ohatry ny ahoana zany ny ataonao zany Andriamanitra zany ary zay mihitsiny devoly koa manao kopian'izany devoly tsy mitoetra amina hoe etsy misy toerana etsy misy anina de ao amin'ny toerana iny devoly no mitoetra ny devoly mandely tsy eo amin'ny présent mbola tsy ndrikindray zay dikan'izany zany de izao na horoanao isan'andro
io zavatra io a ny devoly tsy eo amin'ny présent zany hoe mandalo izy de roano izy de miveriny eo amin'ny toerana izy rehefa avy eo na rehefa tsy eo mo izy zany ianao mandroaka rivotra ianao de rehefa tonga ny fotoana rehefa tonga am'le fandalovany a de mandalo eo izy de mahita zavatra tokony toerany kely eo izy na ho squateny eo izy de eo izy fa ny zavatra tadiavin'ny devoly de ilay toe-po ao anatintsika lay manokatra varavarana ho azy lay alahelo fatezerana fialonana lay toetra lay toe-potsika manoatra an'Andriamanitra iny ny squateny iny ny tadiaviny iny ary efa mahita an'iny izy de iny ny squateny de mampiasa olona am'izay izy mba hisehony ny faharatsiana rehetra zay ny principe ny devoly zay mila azontsika tsara zany ary zany eny mahatonga hoe ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy nge de zay nahatonga anazy teo amin'ny asa fijaliana hoe nomboany teo amin'ny asa fijaliana nofo hoe lay manohatra an'Andriamanitra nomboany teo amin'ny asa fijaliana mba tsy ahafahany devoly misquaté an'izay intsony zay no mahatonga ny vokatra ny fanahy rehetrarehetra izy ireo vokatra ny fanahy fitiavana fivaliana fiadanana fahapo famorapanahy fahonona teny misy anankisivy tsisy lalàna ozy izy ny tenin'Andriamanitra manohatra an'izany reny vokatra ny fanahy vokatry ny asa-pahamonjeny Jesosy Kristy rehetrarehetra ireny reny zavatra rehetra nataony Jesosy Kristy rehetra ireny dia barrière tsy ahafahany devoly manana akse amintsika satria efa resiny devoly efa vita efa resiny Jesosy ny devoly tsisy ninina natao tsony efa échec e maty fa saingy zao itsika rehefa manome fitoerana ho an'ny devoly itsika rehefa mametraka ny devoly amin'ny toerana tsy tokony hametrahantsika azy tsony de mazava ho azy itsika indray manome fahefana ho azy itsika indray izy indray lasa misquaté atsika satria tsy mino ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy itsika zay fotsiny lisy aussi simple tsisy zavatra sarotra be na tsika mino ny asa-pamonjeny Jesosy de Jesosy Kristy manao ny zavatra rehetra ao fitoeran'ny tongony efa vita ny zavatra rehetrarehetra tapitra vita échec e maty mbola veriko foana zay efa vitan' Jesosy ny zavatra rehetrarehetra mampanao ny zavatra rehetra ao fitoeran'ny tongony izy ny problème an'Andriamanitra tsy devoly aloha zavaiko tsara ny problème an'Andriamanitra tompoko am'izao fotoana zao tsy ny devoly satria tsy fahavalin'Andriamanitra tsony ny devoly fa resy ny devoly ny problème an'Andriamanitra isika manohatra an'Andriamanitra isika tsy manaiky ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy ka manokatra varavarana manome fitoerana indray ho an'ny devoly mba hanoherantsika an'Andriamanitra mba hivotsika amin'ny herin'ny tenatsika mba hisongadina ny ego atsika zay ny problème ny devoly zany efa vita efa mva ny problème an'izany tsy mila roana akory zany tsy mila roana zany tsy mbola nahita je mets au défi quiconque sokafo ny baibolinareo de avoay eo amiko raha nisy apôstôly ka mivazavaza na niikika nandroka devoly tsy nisy na ray aza ny teny tsotra fotsiny Paoly ny teny tsotra namoaka ny devoly autorité parole d'autorité no nampiasaindry Paoly satria le fanan'Andriamanitra zay fanahany Kristy zay autorité atao anatiny fotsiny fanahan'Andriamanitra zay autorité tao anatiny iny no nyproclameny fotsiny iny de niala ny devoly jereo le zanaky Skeva fito am'rahalahy le zanaky Skeva fito am'rahalahy tsy nanana ny fanahan'Andriamanitra fa nahita ny zavatra nataon'ny Paoly nahita ny zavatra nataon'ny Paoly de nandroka devoly koa izy de ozy izy ny devoly hoe fantatray Jesosy ozy izy hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy zay torian'ny Paoly de ozy izy am'izay ny devoly hoe fantatray Jesosy fantatray Paoly fa nareo momba iza ry havana mbola veriko indray za fifoazana za miainana zany hoe mandroka devoly folo taona lasa mandroka devoly mandritry ny alina manontolo miainako zany fa tsy fahamarinana zany fonatoko tsy fahamarinana zany za miainana zany hoe mandroka devoly miverimberina isaky ny mihetsika
ny aina zany a fifoazana olaveriko ihany fa tsy fahamarinana zany. Efa resiny Jesosy, averenao amin'ny asa-pamonjeny Jesosy ny zavatra rehetra. Izy no manao ny zavatra rehetra ho fitoerany tongony. Rehefa io ny foi voatory ny asa-pamonjeny Jesosy, resy ny fon'ny olona, manaiky ny asa-pamonjeny Jesosy ny fon'ny olona, tsy manana amprizy amin'ny ntsony ny devoly. Tsy manana amprizy amin'ny ntsony ny devoly. Aza apetraka amin'ny toerana tokony tsisy azo tsony ny devoly. Aza apetraka amin'ny toerana tokony tsisy azo tsony. Lasa itsika olombelona, ary ny problème itsika, za ao anatiny, itsika kristianina, itsika fifoazana, lasa mametraka ny devoly indray amin'ny toerana tsy tokony isy azy intsony. Tsy amin'ny présent ny devoly. Averiko izay. Lasa mahita devoly tsika amin'ny zavatra rehetrarehetra. Mahita devoly amin'ny zavatra rehetrarehetra ohatrany. Za variana, misy mpiandro mandroaka devoly ao an-tranony, misy kristianina mandroaka devoly ao an-tranony, ore olona e. Fa maninona misy devoly ao an-tranonareo? Fa maninona misy devoly misakorosy ao an-tranonareo zany? Matoa misy devoly misakorosy ao, de satria misy toe-po manohatra an'Andriamanitra ao. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Tsisy devoly afaka mitoetra eo amin'ny toerana misy ny fanahin'Andriamanitra. Ça c'est impossible. Impossible. Tsisy devoly afaka mitoetra eo amin'izay toerana misy ny fanahin'Andriamanitra. Jereo fa devoly raha vao nahitany Jesosy teo izay mifaninona kory moa zasy anao ngato, efa tonga sady venao izy izy ampahory anay. Zay nge tenen'ny devoly vao nahitany Jesosy. Dikan'izany de zao, tsy misy, mbola averiko, tsy misy devoly afaka miditra, tsisy devoly afaka mitoetra, tsisy devoly afaka misquatter ao anaty toerana, ao anaty tokantrano ny zanak'Andriamanitra. Mety possible izy, mety miataky izy, mety mandalondalo izy, oui. Fa zao nitady eo amin'izao toerana misy ny fanahin'i Kristy de eo misy ny fandresena. Eo amin'izao toerana misy ny fanahin'i Kristy de eo misy ny fahazavana. Eo amin'izao toerana misy ny fanahin'i Kristy de eo no misy ny fiainana. Tady teo zany. Eo amin'izay misy ny devoly de misy ny fahafatesana. Ary mbola averiko foana, ny toe-potsika, ny fotsika no manokatra varavarana ho an'ny devoly, ahatonga azy mbola hanana emprise eo amin'ny fiainatsika. Mbola hanana emprise eo amin'ny fiainatsika. Tsisy an'izany. Za misy fotoana tam'izany mifona ao atsika mpiandro rehetrarehetra, mamangy tokantrano, de manao dindinika moa zany ny mpiandry. De rehefa manao dindinika ny mpiandro, mamaiky amin'ny mpiandro iny mifona, satria samy kristianina tsika tena hifonako ty tompoko. Mamaiky amin'ny mpiandry, mijery voalohany indrindra hoe misy mpantsaka be ny tany ve ao an-trano. Mamaiky amin'ny mpiandry, mijery hoe misy icône ny Marie ve ao an-trano. Mamaiky amin'ny mpiandry, mijery hoe misy sapele ve ao an-trano. Ore olona e. Tsy zany ny problème. Tsy zany no problème. Rehefa ohatra ka resiny filazantsara ny fon'ny olona, rehefa ohatra ka mandray filazantsara ny fon'ny olona, de atolo ny zavatra rehetrarehetra. Tsy mila terena izy, tsy mila forcena izy, tsy mila manao démonstration de force. Jesosy tsy nanao démonstration de force, diso zany. Tsy manao démonstration de force Jesosy, démonstration d'amour no nataony Jesosy. Démonstration d'amour. Fampiseho mpitiavana, fa tsy fampisehoana hery. Andriamanitra tsy mampiseho biceps, fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany. Itsika no te hampiseho hery, itsika no te hampiseho biceps, Andriamanitra mampiseho fitiavana. Zay fitiavana zay ny don spirituel ambony indrindra. Zay fitiavana zay ny don spirituel inaccessible ho an'ny devoly.
inaccessible ho an'ny devoly. Tsy tafiditra ao izy, tsy afaka miditra ao izy, ary tsy takany balaplesiny, tsy azony satria tsy hainy, satria tsy ananany. Ry havana amarana koa azy verina amin'ny hoe tsy omniprésent ny devoly. Indraindray tsika mametraka ny toerany devoly amin'ny toerana tsy tokony ho izy intsiny. Tsy omniprésent ny devoly, tsy hoe am'izay toerana rehetra isaky ny mahita zavatra anankiray de misy devoly ty, devoly ihany na devoly zao, mahita devoly foana tsika kristianina. Indro Jesosy Jesosy efa nomena ny fahefana ny an-danitra sy aty an-tany, efa miverina teo amin'ny Jesosy, efa miverina teo aminy. Zay indro ao izy manome fahefana anareo indray, anitsaka menarana sy mainoka. Zay vahanareo aty an-tany de voavahany an-danitra, zay avelanareo aty an-tany de voavely aty an-tany, aty an-tany de voavely an-danitra. Jesosy Kristy nanome atsika an'ilay fahefana indray, izy moa ny fahefana. Ny dikan'izany de zao, ny anjara atsika de ny mitoro ny filazantsara, mitoro ny famelan-keloka zay efa nomeny Jesosy Kristy. Ary zany zavatra tsy zakany devoly ny famelan-keloka, satria ny devoly mpanameloka, toroy ny famelan-keloka de mitsoka ny devoly mpanameloka, toroy ny fampiavana ny Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana. Jesosy Kristy ilay mpampiavana, ny devoly mpampisaraka. Eo amin'izay toerana hitoriana amin'ny fampiavanana vita ny Jesosy Kristy de tsy afaka manao nainenina ny devoly mpanakorotana sy mpampisaraka. Torio ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy zay nahavombo ny nofo teo amin'ny azo fijaliana. Eo amin'izay toerana mahavombo ny nofo teo amin'ny azo fijaliana de tsy afaka mampiasa ny fisainany nofo tsony ny devoly hosikoateny ampisehoana ny faharatsiana. Torio fa efa nentin'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ny endrom-pahafatesana rehetra. Ny devoly de manameloka ary miteny jinjainao zay vokatry ny nataonao, fanamelohana koa ny vokatry zany. Fa Jesosy Kristy nefa nijinjana zay nafafintsika rehetrarehetra teo amin'ny azo fijaliana. Rehefa miaiky ny helokontsika sy ny fahotantsika, raha miaiky ny fahotantsika ozy izy Paoly de ozy izy John de matoky somariny izy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, zany ny tenin'ny John zany. Raha miaiky ny fahotantsika de matoky somariny izy ary manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy, torio ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, fa izany ao amin'ny fahafatesana ny herin'ny devoly, ao amin'ny fahafatesana. Fa Jesosy Kristy nandresa ny fahafatesana, torio izany fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty zany. Jesosy Kristy mivelona ao anatintsika, tsy manana akse amintsika tsony devoly raha ny tena marina, fa itsika manokatra varavarana ho an'ny devoly. Isaky mibanjina an Jesosy Kristy tsika, isaky ny manaiky ny herin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy tsika de miseho amintsika zay heriny zay asa-pamonjeny Jesosy Kristy zay. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Devoly mivezivezy mierona tahaka an'liona ozy izy mitady zay arabany, akatony ny varavarana. Ny fanakatonana ny varavarana de tsy misy afa-tsy ny finoatsika ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, ny fiainatsika ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, ny fampisehotsika, ny fanaiketsika hisehoan'ny heriny zay asa-pamonjeny Jesosy Kristy zay. Ny voninahitra eo an' Jesosy Kristy rery any, zay efa nanalatsika ao amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, nanome atsika ny herin'ny fandreseny, ny voninahitra ao an' Jesosy. Amen.